dia arabaina ianareo amin'ny fandresena iroso amin'izao rano batisa satria ato tokoa zany iroso amin'ny fanoloran-tena amin'ny batisa izany indrindrandrindra moa ny andro mangatsika zao mbola masay ihany nareo tao rangafa na mangatsika ary tsisy miverina ntsony ty raha zany nareo tsy niditra marina amin'ity andro mangatsika ty nefa dia tsy nasakana anareo zany na atsika na hafanana fa dia tonga miteny Betsileo zay tokoa te roso to tsy ampodikoa ianareo ve mino an'Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy zany ny ary ny fanamasina ianareo ve mi fa Jesosy Kristy io dia maty araka ny soratra masina ny levona nitsangana araka ny soratra masina ianareo ve fa mino fa maty izy io tamin'ny atsasaky ny herinandro araka ny soratra masina mino venareo fa nylevona atao pasina izy 3 andro sy 3 alina araka ny soratra masina mino venareo fa nitsangana tamin'ny andro fahatelo izy araka ny soratra masina ka ekenareo ve zany io Jesosy io tompo sy mpamonjy ny fiainanareo teneno mivava reo za manaiky an' Jesosy Kristy io tompo sy mpamonjy ny fiainako vokiray manontolo atsangana izy maty araka ny soratra masina ary mbola ho avy indray tsara velona sy maty rehefa nanaiky an' Jesosy ianareo zany tompo sy mpamonjy ny fiainanareo dia zanak'Andriamanitra ama zanak'Andriamanitra anareo dia mpandova araka ny teny fikasana amen. Fito miravavy mianaka araka ny fanakiponareo an' Jesosy io tompo sy fianareo sy araka ny baiko manao mandeana dia atao mpianatra amin'ny firenena rehetra dia manao batisa nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy maty tamin'ny asasaky ny herinandro atao pasana 3 andro sy 3 alina nitsangana maty tamin'ny andro fahatelo andraisanareo famelan-tselo ka nareo rehefa misana dia faray masina amen. Ini natunga nanto batisa. Natunga nanto batisa te na yenu tena Andriamanitra zany amin'ny famonjena dia nanapa-kevitra. Inona ny tena naharisy lahatra anao tamin'izay tenin'Andriamanitra izay?
Jesosy zany dia manasiana manafaka ny olona rehetra sady mamonjy ny olona rehetra dia izay maharesy lahatra satria teo Elisa? Inona tokony iresana tao? Kevitra anaraka dian'i Jesosy. Zany hoe ianao zao nanaraka conférence, ina zao mba tena naresy lahatranao tao anatin'izay conférence? Finoanan'i Jesosy mahatina sasaka ny herinandro raha nitsangana tamin'ny andro sabata. Ina mba afatra aminao zany ho ny tanora mitovy aminao? Ny tanora mitovy aminahy morso Jesosy ary minoana azy tao any sasaka ny herinandro telo alina ary nitsangana conférence tamin'ny andro sabata. I need to know the foundation. Yarusina na piano, sakaiza kupa na vucha, paswaba nonu ya na kuidera kuna. Leibe injindanyano, yunara nonu yundre, mapangina ni kahucha. I need to know the foundation. Ele não me mete tempo. E tu bacate chochiza. Passava não no ia na cuidera não. Hallelujah. Tain, ina na tungan tainan dos tampatis? Tiba ada batis di Islam tiada dewan. Ina tena naresy lahatany setam zay tenin'Andriamanitra zay. Jesosy maty alarby. Ina ny afatra mbatiny sy apitaina ho an'ny olona mitovy taona amin'izay zao? Evatra ho an'ny mitovy taona aminazy. Mahery marosa tompa ato filana tena maro. Sotra zay. Mivavaku anay funiano, feva efa itindray. Fiangonana ny paroisiny régional avita batisa matetika hatrany zay ary taonan'ny malagasy atao batisa mpiara-miary iraisana sy iray foa anao ny asanao naran'i Jesosy amen. Taorinan'ny paroisiny Ambohimanambola nisy ny batisa teny Ankadinandriana amin'izao ndray ty amin'ny paroisiny Mahitsy teo amin'ny 20 mahery teo ny vitabatisa ty amin'ny paroisiny Mahitsy ahoana ny fahitam-pastera zay vokatra zay? Voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra satria afaka nanankoana ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny conférence sy tamin'ny alalan'izay batisa zay. Nahafapo zay satria raha ohatra hoe tany amin'ny Foibe nanaovana an'ilay batisa
dia bisaka tamin'izy ireny tsy ho tonga tany satria ny conférence zany dia ny alarobia alakamisy zoma amin'ny enina manomboka amin'ny 9 alina io zany miraro ka raha ohatra hoe avy any Antanatory hanamonjy conférence aty Foibe dia tsy tratra ny zareo zay dia amin'izao moa zany fiara-miasa efa midina te fotony dia mahita an'izay roapolo mahery zay tsara. Dika ve zany fa mety isaky ny paroisy indray ny batisa zany? Zay mihitsy zany zao no atao isaky ny paroisy zany zao ny batisa dia mangataka amin'ny fiara-miasa avy amin'ny paroisy mba handamina an'izay na amin'ny paroisy zay mba tsisy hoe paroisy telo indray miaraka sabata anankiray fa mba hoe mba fantiniteny dia avony zay anateraka zay fa atao isaky ny paroisy izy. Ina zany ny afatra tianao ampitana amin'ireo fon'Andriamanitra izay vita batisa izay ndroy tamin'ny batisa tamin'ny ny afatra zany ho an'ireo zay natao batisa dia ny hoe milorena tsara fa efa nandray an'i Kristina hoe efa nitafy an'i Jesosy dia mino fa fiorina tsara nareo ray zay faharoa mino koa fa hanao ny asan'Andriamanitra koa satria mitombo ny voakan'Andriamanitra zany zao amoka devoly anasitrana marary hitorony filazany tsara dia mampirisitra an'izy roa tanteraka zay.